Ho ampitomboana ho aminareo hatrany riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Endre ny fifalianay ry Tompo Rainay izay any an-danitra, afaka mihaona aminao isan'andro amin'ny alalan'ny teninao, ary indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, eo mba fitarihan'ny fanahy masina koa. Ingane izany andraisanay fiainam-baovao mandrakariva, ampitombo finoana sy fanoloran-tena ho anay, dia irinay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Riavako, mbola manohy hatrany ny dinika ny lohahevitra hoe iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ary dia ireo ilay voambolana mihitsy hoe toe-panaraka an'Andriamanitra araka fandresana tamintsika nanomboka tamin'ny latsinainy no hojerentsika amin'izao herinandro farany iainantsika amin'ity lohahevitra ity. Andeha ary ny Timoty 2:7-9 ka hatramin'ny 7 indray no hojerentsika. Eto izany ny apôstôly Paoly dia mitanisa ny amin'ny toetran'ny olona amin'ny andro farany. Zay izany no tany saina eto. Timoty 2:7-9 ka hatramin'ny 7. Fa zao 1 ka hatramin'ny 9 no vakiako, ary mba hanamora azy dia andeha ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara na ny DM no hamakiako azy ry havana. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko ho fantatrao fa ny aparany ihany dia hisy fotoana sarotra, satria ho tia tena ny olona, ho matimatim-bola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavina, ho mpanevatevan'Andriamanitra, tsy hanohy ray aman-dreny, tsy hahay makasitraka, tsy hanaja ny zavatra masina, tsy hifadi-trovana, tsy hitsimbona fihavanana, ho mpanendrikendrika, tsy hafehy-tena, hisetrasetra, hankahala ny tsara, ho mpamadika, ho kiriana, ho mpieboebo, hakaman'ny fahafinaretana, toy izay hakamamy an'Andriamanitra, hitana ny endrika ivelany isehoan'ny fivavahana, nefa mandany heriny, haraviro ireny olona ireny. Hatreo ry havana no jerentsika izany. Timoty 2:7-1 ka hatramin'ny 5 no vakiantsika teo. Rehefa jerentsika izany dia eo amin'ilay 1:5 ahitana an'ireo toe-panaraka an'Andriamanitra, raha tahaka izao ny ahitantsika azy amin'ilay baiboly protestanta. Timoty 2:7-5 manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia halaviro. Dia hoy ny DM teo hoe hitana ny endrika ivelany isehoan'ny fivavahana nefa mandany heriny, halaviro ireny olona ireny. Ny baiboly masina katolika dia manao hoe manana ny endriky ny fitiavam-bavaka kanefa tsy manana ny heriny, ireny koa halavironao. Ilay ny tany saina teo izany dia ahitantsika fa ratsy avokoa, toa ratsy avokoa izany toetran'ny olona amin'ny andro farany izany, mialoha ny hiavian'i Jesosy Kristy indray ilay ho avy hitsara ny velona sy ny maty. Dia reto ngamba no tsara marihana ny amin'izany. Ahitantsika tsara izany indrindra ilay 5 teo hoe mivavaka ka mivavaka izany ny olona. Inona ilay hoe mandany heriny, tsy mbola nandray an'i Jesosy tao am-pony ho tompo sy mpamonjy azy izany, ary indrindra tsy mbola nifono, tsy mbola tonga olom-baovao. Izany dia misy dikany be ilay hoe mandany heriny, satria tsy manana finoana, tsy manana finoana ny tompo mihitsy izany, fa dia fisehoana ivelany fotsiny ny fivavahana. Indray andro izay tany ananina tany ry havana dia tafaresaka tamin'ny olona tahaka an'izao, ary izy tena tsy nisalasala mihitsy ary toa feno frehary ihany ary ny fony ny teny hoe izao pastera croyant fa tsy pratiquant. Izany izy izany mpino fa tsy dia mazoto loatra mivavaka, tsy mazoto loatra makany am-piangonana, tsy mazoto loatra mamaky baiboly fa izy nefa croyant fa tsy pratiquant. Mampandiny teny izany ary averina hoe zavatra iseho any am-parany no resahan'ny Paoly eto. Dia ho antsika koa izany dia mampieritreritra hoe misy amin'izao androntsika izao ve ilay ny tany sainy be dia be teo, ary nahitsihitsy ny famakiana azy araka ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara teo. Ary mampandinika koa hoe lavitra sa efa akaiky izany andro farany izany. Tena tsara dinihana sy eritreretina izany. Fadio ary havako ho antsika izao ny manao endrika ivelany fotsiny, isehosehoana ny fivavahana,
raha zay ny tenenin'ny Diema teo. Ary hoy ny baiboly katolika hoe manana endriky ny fitiavam-bavaka kanefa tsy manana ny heriny kory, tsisy finoana sy ny fahatokiana kory an Jesosy Kristy, ary indrindra moa tsy manaiky tapahany fa tena nidy amin'ny Jesosy Kristy ny fony de sao ny teneniny alaviro ireny olona ireny. Ho atsika zany dioko koa tsy ho tsika ireny olona ireny zany. De mahery zary avako fa ny fanahy masina no miasa ty anatintsika tsiraiary mba hananantsika nyity fitiavam-bavaka tena iainany ity fa tsy ho tahaka an'izany rehetra nambara teo zany ho sehosehoana fotsiny ny lafin'ny fivavahana. Mahery amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany ry havako. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao zay tompo ny amin'ny teninao ary ampio izay anana fandoran-tena feno, ary indrindra anjakanao ry Jesosy Kristy mba ahatonga anay tsy hanana an'izany fisehosehoana fotsiny fa tena hivavaka izay ary tena manompo anao. Zany ny ainanay ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. De arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny asan'ny devoly, arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika, amen.